Taranja handball ho an'ny kluban'ny Kosfa dia nakasitraka ny zava-pitan'ny mpilalao ny fianakaviam-bean'ny Folanda ny talata teo. Fitsenana nanomboka teny amin'ny kianja Makian-Dotapenaka, narahana fandraisana makotrika teny amin'ny direction des matériels techniques an'ny DMT Kapsat Sonerana no nataon'ny fianakaviam-ben'ny Folanda malagasy ho an'ny ekipan'ny Kosfa handball ny talata lasa teo. Ity ekipa ity izay nandrombaka ny anarana mahatompon-daka nasionaly rehefa nandesiny ekipan'ny SC Michel teo amin'ny famaranana ny fifaninanana nasionaly na Mahajanga ny alahady 4 Novambra lasa teo. Saivana fa ny ekipan'ny Siazy ireo teo amin'ny famaranana tamin'ny topolalovana 17-4. Anarak'izay dia resin'ny Kosfa handball ny ekipana Parbe nga tamin'ny famaranana ny fiadinan'ny tompon-dakana Analamanga tamin'ity taona ity ihany. Asaika tonga namin'ny voninahitra ity lanonan'ity avokoa ireo tompon'andraikitra ambony ianivon'ny tafika malagasy. Tamin'izany ary no nisaoran'ny lieutenant colonel Rabe Mananjara Jean Foyer nga filohan'ny comité directeur Kosfa handball ireo tompon'andraikitra rehetra tsy akanavaka tamin'ny fanohanan'izy ireo ny ekipa. Nanambarany tena ny fa eray lehibe nahafahan'ny mpilalao ny ady tany Mahajanga ny tohana nataon'izy ireo. Anarak'izay dia nanentana ireo tompon'andraikitra ambony namany generaly Razana Jaune Mamy talehany DMT no sady filomboninahatry ny Kosfa handball amin'ny tokony hitohizan'ny fanohanana ny fanatanjahantena eo anivon'ny tafika malagasy. Tsy tokony hijanona eo amin'ny handball ihany izany tohan'izany ho hiatrany ny tenany fa hivelatra any amin'ny taranja hafa ahafahan'ny Kosfa mahazo anaram-boninahitra nasionaly maromaro. Tetsakilan'izay dia nanao antsoavo an'ireo tompon'andraikitra ambony ny colonel Rolando talehany fanatanjahantena eo anivon'ny Folanda amin'ny hijerena akaiky ny momba ireo tompon-daka ireo. Misy amin'ireo mpilalao ireo mantsy izy no mbola eo andalana hiditra eo ankoa ireo mbola mianatra. Farany dia nakasitraka ny ezaka nataon'ny Kosfa handball ny generaly Ralala Dominique lefitra voalohan'ny Semgam amin'ny arovan'ny sikatsahana ny amboara aty amin'ny farindianina ary aty Afrika. Mariana fa atao eto amintsika ny 13 Novambra ka hatramin'ny 2 Desambra ho avy zao ny fiadinany amboarany ranomasimbe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka. Famaranana ny ohatran'ny final rehetra aloha tsy mora le izy tao. Hoe nisy an'izay fitambarana, fiaraha-mientana na amin'ny rehetrarehetra zay na zao vokatra zao. Andeha ny CCCO manomboka amin'ny 9 Novambra nahoana ny mety fanomanana ho an'ny Kosfa? Ny fanomanana aloha dia efa voninahitra reto aloha zao manomboka ny tany Mahajanga efa vonina tamin'izany ny ekipa nomana zao ny ekipa iandrasana sehatrena izay mboavy zay isanandany. Fampanantenana ataon'ny Kosfa amin'izany CCCO izy zahay Kosfa sy loko tena eto dia manome toky zahay fa hanome ny herinay sy ny ainay rehetra kontonay mba handrobahana an'izany amboara zany amin'ny CCCO. Nampana teknisianina amin'ny Kosfa alina fanao zay tratry ny heriny hibatana io amboarany ranomasimbe indianina io. Ah, não, cara,